Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy herinandro ity. Biandro fasa fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany Aloka Terson. Ireto avy no amelona ny tantara: Nalitsao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro voalohany. Marina sady marina. Zany io zany tena mbola tia atory be. Ary tena mamanga antsika aloha le tamin'ny alina iny. Za zany tsy ampilamba frakotra. Ary mpanakaiza zao. Aleo aloha mivoaka tato mihitsy. Ay, ka manjombona be ty ivelany aty. Hitako nangatsika be ako. Mpanakaiza sady ary zao. Tsy hitako eto manodidina akory. Efa mbola reto mipetraka reto le ambona tokana davango sy le kopsely. Ale rity tsy hita tamiko ty hoe nakaiza ary. Sa efa noto dia tsy mba niteny akory. Aleo ampirimina ato ambany ravina ato aloha reto ambona toko reto e. Dia tratranay ity indray ariva. Le hidina anao fisafona ny fasana aloha zaniko. So sanatrika nisy namaky vao loza. Fa tena mangatsika izy zany a. Sa koatra ny tena mbola makafiko zaniko. Oy ity. Fa io zavatra manoloana varavarapasana io. Marina tsy olona midarabaka matory sa. Sanatry nisy namaky ve ny fasana. Sa ho ary le fanampanana. Aleo jerenay a. Sao hoe lasa andrinary vao hikatra raha lasan'ny olona tao ny zanaka vaviny Rabenarivo. Oay. Tsy zao ve ty midarabika ety e. Tena lery marina ty. Fa inona koa ny ataony ito e. Mbola misy fofinaina aloha lery fa mangatsika be fotsiny vatany. Mety tratriny atsika angambany. Zao a. Zao. Zao a. Fa ina ary nahazo an'ity e. Aleo bataina eny ambony dia afanaina amin'ny hafa aloha e. Mety hotorany atsika angambany lery. Fanana kosa ngao milery izany ka. Ny afo koa ty tena mirehatra. Iko mainy afo indray azako. Zao a. Zao. Ho aza amin'izay ilay izy. Zao a. Zao. Fanakaiza kindry teo a. Aza mbola lozana moa zahay a. Eo fa manao fangalam-pery amiko vendry a. Miseho amiko moa e. Inona ary zany lasa intsao zany. Eo sa mbola ao anaty lovia. Aleo tairina mihitsy ka. Ho aza amin'izay ilay izy. Oay le ty fa maninona fialana laotra zany a. Ka nareo ohatra mbola manao foana nefa ny andro efa mazava beko. Tsy fa ina le ty nataoko teo. Ozy alao hoe fanakaiza kindy teo hoe aza mbola elozana moa zahay fa manao fangalam-pery amiko vendry miseho amiko moa sy ny sisy. Fa inona aloha zany tena nahazo ny latiry valy a. Tena misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy marina. Tenenina ka ny zava-misy a. Tena teny azavy ahy. Ohatray, tsy mibolaky amin'ny lahy amin'izany a. Ary ny tena nahagaga dia hoe inona nataon'ny latery amin'ny varavaram-pasana tery. Amoro ny varavaram-pasana ahoana ranary a. Fa resaka matotra ve aloha zany. Matotra zany hoa. Teny miela amin'ny bataiko e. Jery ny antsika teo aloha dia mibataiko nakaty mba nafanaiko tamin'ny hafa. Zay vao nahatsiaro. Tena marina le ty raha mba nisy zavatra tsaroko zany a.
sao dia mba mamy be koa sarynareo tamin'ny alina ohatra ohatrany tsy dia tsaroko mamy be zany a. Andraso hoe miarina nitadidiko a. Ka fa tadidiko fa eny e, misy tsaroko kely. Tsy haiko aloha raha tena hoe zava-nisy na nofo fotsiny fa nisy inona ry valy tantara ho amiko izay zavaniseho alina. ka tsy zany aho fa le sipamanja be zay tonga teo e. Tena hoe zany ny zana-javatra. Sipamanja be? Ohatrany ahoana ny endry loha hazavao tsara e? Ohatrany reny karana kely reny letsy a. Amin'le sipanambarako an'ny lafa mambabo fo ary eny. Tsy isikanina mihitsy le ty zany raha ny endriny a. Dia ahoana sy ahoana aloha e? Ka netiny nanaraka azy ahy e. Fa hoe ao ambany kely ao ny tranony. Zavatra nahagaga nefa rehefa hiditra tao an-tranony izay dia nanjavona tampoka izy. Nanjavona? Eno a, tsy hitako izay nalehany. Karoako manodidina an'ilay trano fa tsy hitako mihitsy izay nalehany. Raha zaho isitona ny varavarana miditra ao amin'ny zareo iny, ohatrany misy zavatra ohatrany hoe nanarona izany dia tsy tadidiko intsony ny zavatra nisy teo aoriana izay. Fa nofy ary ve ilay izy sa tena niainako izay lahy? Raha ny fitantarany lazy aloha dia ohatrany misy ampahany marimarina ihany e. Ny amin'inona ry ty? Ilaly nidaboka teny amin'ny varavaram-pasana. Inona fotsiny nataony latiny raha tsy nisy antony taoka? Mahagaga koa letsy. Fa raha tena zava-nisy aloha dia tena tiako le sipa e. Satroko raha mbola isy eo amiko foana. Aza dia mirediredy lesy ry zao a. Sipa iza lesy no aty ampiandrasam-pasana aty a. Amin'io andro misasakalina. Sa mpamosana mety hoe mpamosahona letsy a. Asako. Izy aza manao akanjo fa tsy hoe miboridana mihosotra menaka. Dia hoe mety ho inona koa izay lahy teo? Tsy mampatahotra ny lahy ry zao a. Fa so sanatria mety ho mahatotona avelo. Aza dia mirediredy rangaha. Zany no iziko. Tsy avelo fa mahatoto izany fa tena olombelo azo tsapaitanana mihitsy. Raha mahatotona avelo mantsy dia tsy ho azo tsapaitanana letsy e. Fa aletrany lazainy lafatranony dia fasany. Dia mbola nanjavona tampoka koa izy. Eny e, fa tsy mahatotona avelo aho izy fa olombelona nofo amandrà. Tsy fanditra be amin'izany tsika e. Fa mitandrema ihany lahy manaraka sosana trika. Fa mbola ho any an-tanàna aloha tsika e. Dia raha riva indray izany miverina. Andao ary e. Lozany ny zava-misy aty ry nare. Fa nisy inona ry oly? Nisy namaky ihany koa fasangiam-belo e. Na ilay fasana roa teo ampitany aza hono efa saika lasany ihany fa tsy vita sokatra ny varavarana. Fa ny andringiam-belo ny lasany ihany. Aza na miisa 5 nanjavona avokoa. Andry kakio? Tsy nisy namely aminy taolana taona ray ary. Enjany izany. Tena efa tsy mifaditrovona mihitsy kosa aloha zalahy amin'izao e. Tena mila mitandrina be nareo ny ampiandrasana fasana any fa raha mitohany izao dia ny ainareo nanaraka e. Ianao kosa. Raha fantany fa misy miambina tokoa ny fasana tokony ho vakiany dia nareo reo lany mety ho vonoiny satria manelingelina ny asany. Tsisy atahorana re izany ry oly a. Efa tsara fiarovana izay ihany. Inona moa no mba fiarovanareo any ka? Inona tokony ataonay izay e? Eny ariko. Fa zao mandalovany amin'ny président Pokotany ihany nareo sy zao fa mila manamarina ny antony tsy nahateo anareo nandritra ny alina. Fa ahoana ka? Tonga nanaraka tany daholo ny lela mahery rehetra. Afa-tsy nareo reo lahy ihany. Fa soa ihany moa mba niaranareo Rabenarivo. Fa na izany aza dia mba mandalova eny any amin'ny birao ka. Eny re. Fa mbola andalo any amin'ny patron aloha dia makan'izao. Dia miaraka makany amin'ny birao izany izay rolako. Izay izany. Fa mifiry izany nareo no miverina any amin'ny toeram-piasanareo? Toeram-piasanay mihitsy ve ry oly a? Kita fa asanareo izany ko. Afa-be ilay hoe hamonjy toeram-piasana nefa hiandry fasana ny atondiko.
Petrarsa. Misaotra betsaka. Dia inona indray ny vaovao tany? Mino aho fa milamina tsara. Lamina tsara ka mbola tsisy ahina aloha. Tsara zany aloha e. Tokony tsy lozana maharitra ela intsony ny fasanjanaka fa mbola mafana ny vaky fasana izao e. Alina izao nisy namaka ny fasantr'imbelo. Henoko tamin'ny vadiko mihitsy izany tamin'ny zanandalo tany an-tranonay ka. Fa saingy tsy haritra ela aty akory e. Miverina makany izay fa aza matahotra. Aza tao atsirambina ny aza fa misy zavatra sarobidy amiko ao a. Eny e, mahazo matoky anay ianao patron. Fa le namanseho a tokony mba hitin'izay aty fa tsy mbola fantatra mihitsy anie. Aleo raha pitsy hoentiko mandalo aty le ry dia amin'izay koa nareo mba mifankalala e. Mety zany ka. Eny ary, raha pitsy zany. Fa ndrasa aloha. Ndrasa aloha fa haka ny vasinareo atao an'efitra ambadika ato. Eo mipetraka amin'ny rindrina io le zazavavy zanaka Rabenarivo maty nasainina benanay fasany. Tena kanto tokoa aloha izy e. Ohatran'ireny manana endrika karany ireny. Naka ny endrika le ramatoa ireny. Zay ania dia tonga e. Ohatray. Fa maninona ny dinia izay tsara le sarin'ny zanako e. Tsy hoe zany fa tena lasa voatanora eritreeriny tokoa le zanaka ao a. Eny ary se. Tena mbola tao anatin'ny fahatandroana mihitsy andao anay izy e. Ono a raha tsy madiso iza moa ny anarany. Iantsa Arsena anarany. Eny e, atao hoana fa efa lasa ny lasa patron. Tsy azo iverenana intsony. Avela hoany zany fa ny andrasako aminareo dia hanatanteraka tsaka sy andavana ny asa izay nakiniko taminareo. Anka reto e. Reto ny vasinareo aloha. Eny tompoko. Matokisa anay. Dia misaotra betsaka fa voaray reto e. Raha pitso izay roalahy mandalo. Natolotry ny Malagasy FM ao anao teo. Piandro fasa. Fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany. Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitao, ny aina Rasafy, Mamitiana Jeremy. Niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitohy